أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتن مناتن أراب وانسكريتا panarakatsitapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'izao marainany alahady izao raha lasana bavy atao anatin'ny fiangonana Islam aorina fidirantsika any tompo Allah subhanahu wa ta'ala de mandefa tsodransy fandripalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanarady azy ary izay rehetra nanaraka ny sordalany mandra-patongavany andro fitsarana raha lasana bavy atao anatin'ny fiangonana Islam amin'ny androany ity dia ifantoka tanteraka isika amin'ny hadith napetrabolana zay napetraky ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama mifono anatra mifono lesona lehibe ary ilaintsika amin'ny fiainantsika andavanandro indrindra rehefa tsika miditra ao anatin'izany fanompona any Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ny hadith dia anisan'ny loharano faharoa ny poirany finoana Islam ary tamin'ny hajjatul wada zany hoe hajj faminaovam-beloma farany nataony mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia nametraka afatra izy tamin'ny toroteny farany zay nataony manao hoe taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Napetraka eo anatrenareo izy ny zavatra anakroa ary zany zavatra anakroa zany raha tazominareo fikirinareo amin'ny antsakany sy andavany de tsy ho very mihitsy nareo any aorinany na defa tsy ho anatrehanareo tsony aza ny tenako hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny andro fantatra reo mpanarady azy tamin'izany fotoan'izany hoe inona ary le zavatra anakroa de niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam kitabullah wa sunnati, ny boky masina ny Allah de ny boky masina al-Qur'an al-Karim zay eo ampelantanantsika ankehitriny wa sunnati ary ny fomba mampanaoko hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ny fomba mampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia misy karazany maro. Misy ny fomba mampanao amin'ny alalan'ny fiteny, misy ihany koa fomba mampanao amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny zavatra zay ataony andavanandro, ary misy ihany koa ny zavatra zay nataon'ireo sahaba nefa noekeny sy ny tsinonrarany zany tamin'ny vanim-potoana zay niainany teto ambony tany. Ka ray amin'ireo fomba mampanao ny hadith na ny teny zay napetraky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka noho izany handray an'ity hadith voalohany ty sika zay hadisi rehefa manokatra ny boky arba'ina nawawi na ny 40 hadith nawawi de tsy maintsy izy no hadith voalohany hita ao zay mirakitra sy mampirisika antsika mba hanao zavatra amin'ny fo madio amin'ny ikhlas ary noho ny Allah izy reriany no anaovantsika zavatra anankiray fa tsy sanatria noho ny olona na ny firehareana eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Hadith izay notanteriny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ilay mpandimby sy mpitondra n'ireo mpino Islam taoriany nahafatany Abu Bakr Siddiq de voatendry ndray Omar ibn Khattab hitondra anireo mpino Islam. Ka niteny izy manao hoe sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, za de nandrea ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niteny indray andro manao hoe innamal a'malu binniyat, ny asa rehetra indrindra ny fanompona zay ataon'ny olona anankiray de miainga avy amin'ny finiavana sy ny fikasana ao ampony. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ary ny olona rehetra de samy azo vokany fikasana izay tao ampony. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allahi wa rasuluhu. Kanizaniza aminareo izy nandeha nifindramonina noho ny Allah, manantena valisoa avy amin'ny Allah de ahazo valisoa ny fifindramonina avy amin'ny Allah sy noho ny Allah izany olona
anankiray zany. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Fa nizaniza kosa aminareo zanak'olombelona nandeha nifindramonina noho ny vehivavy anankiray zay tiany na ny fiainana eto ambony tany, dia ho azony izany valisoany zany zavatra izany. Zany hoe raha nikasa ianao handeha hifindramonina noho ny fitadiavam-bola dia ho azonao fitadiavam-bola. Aw imra'atin yankihuha, na ihany koa noho ny vehivavy anankiray tianao ka ho alainao vady, dia ho azonao zany rehetra zany. Fa hijratuhu ila ma hajara ilay, dia ny fifindramonina zay nataonao ho azonao izany saingy eo anatrehan'ny Allah tsy misy valisoa azonao, ary tsy misy ihany koa fahasoavana nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny asa goavana zay nataonao, nefa le fahadiovam-po ny zavatra nataonao tsy noho ny Allah fa noho ny fitadiavana sy ny fitiavana vehivavy eto ambonin'ny tany. Mametra-panontaniana antsika hoe inona tiany mpaminany sallallahu alaihi wasallam ho tenenina, ary inona no antony nitenena ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam an'izany hadisy lehibe sy goavana izany. Tantara reo mpitantara fa tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, rehefa voatendro mpaminany izy dia nanomboka ny antso olona, ary be dehibe ny olona nanaraka azy, ary tsy vitsy ihany koa ny olona nitsangana fahavalo anireo mpino islam sy mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ka nanomboka mifanenjehana azy tamin'ny alalan'ny teny fanosorapotaka, nanomboka mifanenjehana azy tamin'ny alalan'ny fihetsika maro samihafa, ary nanomboka ny fampijaliana n'ireo mpino islam tamin'izay fotoana zay. Ka rehefa nandeha ny fotoana dia tompo Allah name alalana anireo mpino islam handeha hifindramonina iala ao a Makka, handeha hifindramonina any a Madina. Ka tamin'izay fotoana zay dia nisy tovolahy anankiray nankatia vehivavy, ary io vehivavy efa nikendreny amantona, dia lasa izy nanaraka an'izany vehivavy zany, niditra tao anatin'ny finoana islam zany vehivavy zany, dia nanaiky ihany koa iny lehilahy iny niditra tao anatin'ny finoana islamo ihany koa. Ary rehefa tonga ny didy fandehanana hifindramonina tamin'izany fotoana zany, dia nandeha nifindramonina ihany koa izany vehivavy zany. Ka rehefa nandeha nifindramonina izany vehivavy zany, dia teo indrangah iny tovolahy anankiray iny nanapa-kevitra ihany koa hifindramonina hanaraka an'izany vehivavy zany any a Madina, amin'izay rehefa tongany mba moramora aminy hahazo an'izany vehivavy zany ary ho lasa ho vadiny. Ka rehefa zany no finiavana sy ny fikasana tao anatin'ny fony izany tovolahy zany, dia nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nandeha niteny tamin'ny mpaminany hoe ahitsio ny fikasana sy ny finiavany ampahany amin'ireo olona eto ambony tany, ary nijanona ity hadisy ity lesona ho an'ireo mpino islam tamin'izany vanim-potoana izany sy ny vanim-potoana manaraka, ary amin'ny vanim-potoana misy antsika mandra-patapitra an'izao tontolo zao. Dia ny asa rehetra zay ataonao dia tsy noho ny tombotsoa manokana eto ambony tany, fa noho ny tombotsoa sy ny fanantenanao valisoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka miteneny ny mpaminany hoe aoka nareo hanao an'izany zavatra zany, innamal a'malu, ny asa rehetra zay ataonareo binniyat, dia amin'ny alalan'ny fikasana madio noho ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary nahitsy ny fikasany zany tovolahy zany, ka teo iny tovolahy nanitsy ny fikasany hoe zao ndeha findramonina tsy noho ilay vehivavy, fa manjary tsy mahazo valisoa avy amin'ny Allah tamin'ny fifindramonina zay tsara zay nataoko, fa manjary mahazo valisoa ny fiainana eto ambony tany fotsiny, fa tsisy valisoa any ankoatra. Zany dia noho ny fitiavany Allah antsika mpino islam, nampafantariny antsika mpino islam fa aoka anao zavatra anankiray noho ny Allah mba hitoerany zany asa soa zany,
ao anatin'ny takelaka fandraketana ny asasonao hijanona sy ho hitanao any ankoatra izany zavatra zany satria nataonao noho ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ny fikasanao tamin'izany fotoana zany dia noho Allah subhanahu wa ta'ala. Lesona lehibe azontsika tsoana amin'izany hadith zany dia ireo manampahaizana amin'ny finoana islam manome fepetra izay handraisany Allah subhanahu wa ta'ala ny asa sy ny fanompona zay ataontsika eto ambony tany dia mifantoka amin'ny zavatra anankiroa. Roa ny fepetra takina aminao raha tianao azo, raha tianao hipetraka eo ampelantanany Allah ny valisoa ny fanompona rehetra zay ataonao, na ny soala zany, na ny zaka zany, na ny soadaka zany, na ny hajj zany, ninninona zavatra zay ataonao dia tsy maintsy takina aminao ireto fepetra anankiroa reto. Voalohany amin'izany dia ny fikasana, na ihany koa le ikhlas zay nitenentsika teo, fikasana madio noho ny Allah. Mandeha iny amin'ny moské anao tsy nohony hoe tianao hitan'olona mandeha moské in'olona iny, mivavaka ianao tsy nohony hoe tianao ho hitan'olona hoe fa mivavaka ianao, mandeha mamoaka anao na manao soadaka ianao dia tsy nohony hoe tianao ilazalazan'olona anao hoe tsara fanahy, tsara na malala-tanina sy ny tariny, fa noho ny Allah no anomezanao sy amoanao an'izany vola izany eo anatrehan'ny fiainanao andavanandro. Zay no fepetra voalohany dia ny fikasanao no takiny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny faharoa dia ny fanarahanao ny fomba ho ampanao ny mpaminany tamin'ny fanaovana an'izany fanompona izany. Ohatra ny sola, ohatrany ahoana fomba nanaovan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny sola. Fa raha vao tsy mifanaraka amin'ny fomba nanaovan'ny mpaminany ny sola dia na dia ianao sola impiry aza anao, na dia mipetraka aza ny finiavana sy ny fikasana tsara ao aminao fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra zay nataon'ny mpaminany dia ho lasa zava-pona izany. Izany hoe apetrao ny fikasana ary anaro ahoana fomba nanaovan'ny mpaminany ny fanompona anankiray. Ny sola, ny zaka, ny fifehezana, ny hajj, ianaro hoe ohatrany ahoana ny fomba nanaovan'ny mpaminany azy mba ahavoray sy apetraka an'izany eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mitantara i mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe ny olona voalohany ho ampidiriny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany afobe zany amin'ny andro farany dia ny olona telo. Iza reo olona telo reo? Ny manampahaizana ary ny mpamaky Qur'an ary ihany koa ny olona izay mpanao jihady na mpanao adimasina noho ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mety gaga antsika mandrian zany hadisy ny mpaminany. Ny olona manampahaizana ve zay mizara fahalalany ve dia ho ampidiriny Allah ao anatin'ny afobe ary izy no voalohany tafiditra ao? Eny, araka ny fanazavana zay noenty mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Misy ampahany amin'ireo manampahaizana zay tonga eto ambony tany dia mireare amin'ny fahaizana kely zay azony, ary mampianatra ny olona sy manoro lalana ny olona izy amin'ny fahaizana kely zay ananany. Saingy ny mampalahelo izany rehetra zany nataony noho ny hoe mba hitenenan'olona azy hoe mahay, noho ny tenenan'olona azy hoe tena favori, tena izy no tena mahay indrindra maneran'izao tontolo zao na amin'ny firenena zay misy azy na amin'ny faritra zay misy azy, tsy misy mahay no azy amin'izay fotoana zay, ka mirearea izy ka teneniny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany hoe midirana ao anatin'ny afobe. Dia niteny zany manampahaizany ory tompo Allah, zany hoe niasa mafy tany ambony tany, nampita ny fahalalana avy aminao, dia teneny tompo Allah, eny nanao an'izany ianao saingy noho ny firereana mba hitenen'olona hoe mahay ianao, mahafantatra anao, ianao no favori. Dia niteneny Allah, efa voalaza zany tany ambony tany fa amin'ity androany ty aty ankoatra dia tsy misy tsony ny fahasoavana ho anao eto anatrehako hoy Allah subhanahu wa ta'ala. Alaina indray ny olona mpamaky Qur'any anankiray dia teneny ny Allah midirany anatin'ny afobe ianao, dia miteny zany mpamaky Qur'any ory tompo Allah, zany hoe tany ambony tany ka namaky ny Qur'any ary nampianatra olona ny Qur'any ka maninona zany ho ampidirinao anatin'ny afobe. Dia teneny ny Allah, eny nanao an'izany tokoa ianao saingy ny finiavana sy ny fikasana tao anatin'ny fonao dia ny hoe mba ho hitan'olona fa hoe tsara feo, mba ho hitan'olona fa mahay mamaky, mba ho hitan'olona fa ianao no misongadina amin'ny mpamaky Qur'any indrindra amin'ny firenena sy ny toerana zay nisy anao, ka efa voalazany olona zany tany ambony tany fa tsy misy ny anjaranao eto anatrehako ankehitriny.
tahaka an'izany ihany koa ny olona zay nanao ady masina. Ny olona zay nanao ady masina tonga amin'ny andro farany de teny Allah midiranao ao anatin'izany afobe zany, de miteny izy zany ny ady mafy nanandratra avo ny finoana islam, niaro ny finoana islam, de niteny Allah marina zany saingy ny fikasanao mba ho tenen'olona hoe olona tena courageux, zany hoe mazoto sy tsy matahotra, ka efa nitenen'olona zany hoe mazoto tsy matahotra ianao ka am'ty androany ty tsy misy tsony ny valisoa ho anatrehako hoy Allah subhanahu wa ta'ala. Ka izany hadith zany de mampitahotra ho antsika rehetra, ny olona rehetra ninona asa zay ataonao, raha ohatra ka miankina tanteraka amin'ny firehareana, fizahozahoana, fisehosehoana no nanaovanao ny zavatra anankiray de tsy misy nitsony ny valisoa ho anatrehany Allah, tahaka ny mpampianatra sy ny mpanao jihad na ny mpanao ny ady masina sy ireo mpamaky Qur'any zay nolazaintsika tamin'iny hadisy teo. Anisan'ny lesona lehibe ihany koa azontsika tamin'izany hadisy zay novakintsika teo iny dia ny fikasana raha lasa nabava anatin'ny finoana islam no manavaka ny asa anankiray zay mitovy ataonao. Ohatra amin'izany, raha manao salaty dhuhr ianao sy ny salaty l'asr de mitovy tanteraka izany sola izany, samy 4 rakan no ataonao ary samy tsy mamoaka teny, tsy mamoaka feo anao eo am-panatanterana azy. Fa inona manavaka azy? Ny manavaka azy dia ny fikasana tao am-ponao hoe ity sola ray ataoko ty dia salaty dhuhr ary ny sola ray ty dia salaty al-asr. Ary tadidio ihany koa fa na de mitovy aza ny asa zay ataon'olona anankiray, mety samy hafa ny valisoany eo anatrehany Allah. Mety samy manao sola tsika ao anatin'ny moské, fa ray no ny firehereana mba ho hitan'olona hoe miditra amin'ny moské, ny ray kosa tena manao an'izany ampomadio, ka samy hafa valisoan'izy ireny. Ray tena azo valisoa eo anatrehany Allah noho ny sola sy ny fikasana madio zay nataony, fa ny ray kosa dia zava-poana eo anatrehany Allah, ohatra manao sport foana izy tao anatin'izany fanompona izay ataony zany. Ary tadidio ihany koa fa ny fikasana madio na ny ikhlas na ny fahadiovam-po no mamadika ny asa fahazarana zay ataontsika ho lasa fanompona eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ohatra amin'izany ny olona anankiray izay rehefa mandeha matory, zany dia fahazarana ho antsika mpino islam, ho an'ny olombelona rehetra eto ambony tany. Saingy raha ohatra ka nataonao ny fo madio, nataonao fikasana madio ny torimaso zay ataonao, de lasa fanompona sy azaonao valisoa eo anatrehany Allah. Alohan'ny matorina de mametraka fikasana hoe ity torimaso ataoko ty dia mba azohoko hery entiko anomponany Allah raha ampitso. Ary mialohan'izany torimaso zany de lasa anao manao wudu ho fidiovana, satria zay olona nanao fidiovana masina na ny wudu talohan'ny torimaso zay nataony, de ireo anjely mangataka doan tsara ho azy mandra maraina ny andro. Ary rehefa aveo rehefa andeha tory ianao de nanao ndreo karazana doa maro samihafa sy ny azkary mitsofinao tamin'ny vatanao, tsofinao tamin'ny olona zay akaikinao, ny zanakao sy ny vadinao, dia ho arovany Allah subhanahu wa ta'ala ianao mandra maraina ny andro. Am'izay fotoana zay zany rehetrarehetra zany dia tahaka ny tao anatin'ny fanomponany Allah anao mandra maraina ny andro. Tahaka an'izany koa ny olona anankiray rehefa andehanao sakafo dia manao ireo fombafomba zay tanterana amin'ny sakafo, manao bismillah izy, ary mihinana amin'ny tanana droite izy, ary mihinana amin'ny toerana izay eo akaikiny, ary manao ireo karazana voteny Allah, tapitra zany ny sakafony de manao doa izy, de izany sakafo nohaniny zany ho lasa fanompona ny fanaovana an'izany sakafo zany. Eny fa hatramin'ny fidirana toilette sy ny fidirana ao amin'ny WC, raha ohatra ka ny tanteranao izany karazana hoe fombafomba zay fanao amin'ny fidirana amin'izany toilette zany, de tadidio raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam fa mivadika toy ny fanompona ary azahoanao valisoa zany eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay fotoana izay. Amaranantsika azy raha lasa nabavy ato anatin'ny finoana islam, tadidio tsara fa ny fikasana ao am-ponao de mety miovaova, mety mandeha no andalina hoe miala ny trano andeha amin'ny moské, tonga teny andalina ny ovaova ny fikasanao, fa rehefa tonga ao moské anao dia afaka voazonao lalandava ny fikasana eo aminao. Tahaka ny nataony Imam Hassan al-Basri io rahimahullah. Indray andro izy dia nandeha nitondra faty, zany hoe andehandevina izy. Niainga tany an-tranony izy nadio ny karazana fikasana tao aminy, saingy rehefa nandeha izy teny andalina de nijanona 10 segondra
dia rehefa avy eo mitoizany lalany. Rehefa vita ny fandevenina dia nanontany ireny mpianany hoe ry mpampianatra, fa nahoana anao rehefa nitondra n'izany faty zany? Nijanona teo amin'ny 10 segonda teo dia rehefa avy eo nanohy ny dianao. Dia niteneny ny Imam Hasan al-Basri, nijanona 10 segonda zao izy mba hanavozako ny finiavana zay ato ampoko. Satria nahoana? Niala tany an-trano nadio tsara ny finiavako. Saingy rehefa nandeha teny an-dalana nitondra n'izany faty zany dia nahita olona betsaka dia tady ho azo ny fieboebona, tady ho azo ny fisehosehoana, tady ho azo ny karazana vantara na tsy fantatro hoe inona zavatra zay saika nahazo ana, dia nijanona ozy izy zao eo amin'ny 10 segonda nanavao an'izany finiavana zany. Ka ianao ihany koa mety eo ampanaovana zavatra lasa misehoseho anao, eo ampanaovana fanompona lasa mizaozao anao, eo ampanaovana zany ka afaka ovana foana ny fikasana sy avozona foana ny fikasanao, na eo ampantanterahana zany asa izany, na efa vita aza ny asa zay ataonao, mbola avozy foana ny anao mba ho voarainy Allah subhanahu wa ta'ala eo anatrehan'izany asa soa izany. Ripiny Islam, mahalehibe zany finiavana sy ny fikasana zany, dia miteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe nizaniza ny olona anankiray mikasa hanao asa soa teo amin'ny fiainany nefa tsy tanteraka izany asa soa zany noho ny tambana izay teo aminy, dia soratany Allah efa nanao an'izany asa soa izany ianao. Zany hoe raha ohatra ka anao zany nikasa handeha amin'ny moské hanao sola nefa ny tonga tampoka ny aretina na ny zavatra tsy fahafahanao tampoka nandeha nanatona zany sola any amin'ny moské, dia efa voasoratra anao hoe nanao sola indray mandeha teny amin'ny moské. Ary raha ohatra ka nikasa ianao handeha hanao an'izany sola zany ka tanteraka ao amin'ny antsakany sy andavany, dia soratany Allah ho folo avy eny ny valisoa ny sola ray zay nataonao. Fa raha ohatra kosa anao nikasa hanao zavatra ratsy nefa tsy tanteraka ao zany, dia tsy ho soratany Allah na dia inona zavatra izay nataonao, zany hoe tsy ho soratany Allah satria tsy tanteraka ao iza zavatra zany. Fa raha ohatra kosa anao nikasa hanao zavatra ratsy ka tanteraka ao izany, dia soratany Allah fahotana anankiray. Zany hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany dia manentana antsika sy manome karazana fanantenana amintsika fa lehibe ny fitiavany Allah. Nikasa fotsiny nao hanao asa anankiray dia tsy tanteraka ao, efa voasoratra nanao an'izany zavatra izany nao. Ary raha tanteraka ao izy iny dia ampiny na ampitombony folo avoeny. Ary rehefa nikasa anao zavatra ratsy ianao dia tsy tanteraka ao dia tsy soratana zany. Ary rehefa nikasa anao ka tanteraka ao ny zavatra ratsy izay nikasainao atao, dia soratana Allah indray mandeha fotsiny zany. Ary rehefa miroso amin'ny fibebana anao dia fafany toy ny tsy nisy izany rehetra zany. Zany manambara antsika fa lehibe tokoa ny karazana fikasana finiavana eo anatrehan'ny Islam, eo anatrehan'ny fanompona zay ataonao, eo anatrehan'ny zavatra rehetra zay ataonao, apetrao hatrany ny fikasana. Eny fa na dia indraindray aza tsy mihina anao ho tanteraka ao zavatra anankiray, apetrao ihany fikasana mba azahoanao valisoa eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary fampitandremana ihany koa ho an'ny olona rehetra zay mirehareha amin'ny asa zay ataony, ho an'olona izay tia mizaozao misehoseho amin'ny asa zay ataony, ho zava-poana izany ary afobe ny Allah no miandry anao amin'izany andro farany zany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Isorako no naraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka ny mandrapita fa ho amin'ny alahady herinan'io toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.